aombagna folo zany tsy maintsy maty azo antoko zany isaka ny 1er mai. Ya, eto amin'ny point carré no misy atsika araka fotoagnan'ny fagnamezagna dia hitavatavantsika andrero avy amin'ny fitefahana ny fikambanagna teraka ny faritany Antsanana. Dia iaraka amin'ireo mpikambagna fa indrindra moa ny filohan'ny zegny fikambanagna izegny Bekas John France no vahintsika. Miaraba anao président, tonga sao eto point carré. Ya, voalohany faly miaraba atsika koa atao amin'ny point carré ary mankasitraka mankateligny amin'ny fiarahagna sy ny fatogavagna am'izao point zao. Makasika ny etsy zegny ny ataontsika ny amin'ny kamisy ho avy zao ty voalohany ny fanjava mai mazava ho azy io fotoagna zegny hoe iaragna isan-taogno miaraka zay fikambanagna fitefa zay. Angamba tsara maritsika voalohany eto dia ny hoe makasika ny toeragna agnanovagna zay président. Ya. Makasitraka mankateligny Zokibe Jean-Luc mialatsigny mateo fa nisy toeragna zany raha tokony misy tagny amin'ny Villa Elisabeth zany nenitsika tsika agnanovagna le 1er mai. Zany hoe grand pique-nique zany ny lazagna izy tam'izay fa niova zany le toeragna ka niova eto Mahamasina eto amin'ny Kianjan'ny Barea dia misy saly manokana mihitsy tsara ary mbola tsendriky nanaovantsika animation hatram'izay ka hatram'izao ka eto amin'ity toeragna ty zany ny fidiragna aminazy parking numéro 2 dia miala avy eo zany tonga dia miakatra tambony ato za mino fomba loagna atsika rehefa avy eo ka niova zany le toeragna efa tsy agny amin'ny Villa Elisabeth tsony fa amin'ity toeragna ty zany naovantsika le 1er mai. Eto ma zay miaraka amin'ny président dia agnabo koa reo mpikambagna zegny ataontsika hoe efa mizany toeragna maro samihafa agnanovagna zegny itsika izay dia magnasy anao mba président tsika sady koragna tsika sady dia izy koa ataontsika hoe makasika ny fitefa amin'ny ankapobeny ataontsika hoe isan-taogno voalohan'ny volagna mai ataontsika hoe agnisan'ny fitrofa be ho an'ny mpikambagna ny aty Antananarivo ty ka amin'ny fotoagna azy io ty araka fizavan'ny président izy na koa ny ataontsika hoe ny tamin'ny taogno loso jusqu'am'izio ty ny ataontsika hoe ny vina na koa ny asa zegny ny vitanareo mpitondra ny fitefa zay na mba afaka tanisay. Ya, ny asa vitantsika amin'ny fikambanagna moa mafikambanagna sosialy izy zany misy ihany misy eo zany amin'ny fiarovagna tontolo iainagna dia eo koa ny andraisan'ny fikambanagna fanohanagna fanabeazam-pirenena dia eo koa amin'ilay resaka ilay fahasalamana dia iarahantsika malala moa zay amin'ny resaka fiarovagna tontolo iainagna zany fiadivagna amin'ny fivoavan'ny toetrandro fikambanagna moa agnisan'ny mamboly kakazo isan-taogno iarahantsika malala fa tamin'ny taogno tety tamin'ny kapisembo malaza nagnanaovantsika azy dia eo koa amin'ilay resaka fanabeazam-pirenena zay dia misy fizarana kit scolaire ataontsika zany ampiarabelogna amintsika na faritany Antsirana isaka district io isan-taogno dia amin'ny taogno ty zany mbola hoisy ya fizarana kit scolaire ao ny cartable ao ny cahier sy ny sisa dia eo amin'ilay resaka fahasalamana dia misy opération Phobé ho an'olona tsy manan-katao regny dia fikambanagna zany miantoko tamin'ny taona lasa moa zato teo nivitantsika opération gratuit zany hoe agnatin'ny faritany Antsiranana Diana Sava 10 tao amin'ny faritany faritry Diana 10 tao amin'ny Sava ka zay social zay zany mitohatra anatrany zany ataon'ny fikambanagna ary agnisan'ny social matematesantsika isan-taogno. Ya, marika zay eto mantsika sady androso ihany satria ny antony ty ataontsika hoe interview sady mandeha eto mba mizavagna olo jiaby zegny mizava fa hoe ato ny toeragna zegny eny agnanovagna ny etsikitsika ny amin'ity kamisy voalohany volagna mety zay magnaraka zegny président amin'ny fotoagna azy io ty efa magnodididiny firy eo ny mpikambagna agnatin'ny fitefa am'izio am'izio zany manodidina 500 eo zany mpikambagna amitsika am'izao ya dia inscrit io enregistré ao anatin'ny fikambanagna fa izegny anefa tsy midika mijanogny hoe zany fa tsy mandray tsony ya dia mbola mandray atranatrano zany atsika agnatin'ny fitefa zany ka ny faritany Antsiranana tsy ankanavaka
dia iraisiny na ny mpianatra na ny ray aman-dreny na ny fonctionnaire na ny anasa na tsy anasa dia misy koa zany eo anatin'ny fikambanana voalaza amin'ny statut zany na tsy olo avy agnatin'ny faritana-tsiranana fa vognony zany iaigny ao agnatin'ny fikambanana agnaraka ny fitsipiky mifehitsika dia iraisina an-tagnandroa ary maro be ny olo tsy avy agnatin'ny faritana-tsiranana dia miditra ia dia sahala am'izay efa nanomboka taongo firy mpiasan'ny président zay nitondrasiko fikambanana zao 2 mandat am'ty 2 mandat angala folo taona zany ia ino ataontsika hoe nanomboka tondrasanao zay ino ataontsika hoe karazany hoe ataontsika hoe technique na koa base na nagnanao na afanao fa hoe io zegny fitefa na mazy hoe fikambanana zegny misy eto Madagasikara indrindra moa ny amin'ny resaka social ty fa agnisan'ny manana tanjaka zay fikambanana fitefa zay tsy ny fahatrasana ihany fa zao zegny hoe nety Madagasikara manana tanjaka zay fitefa ino ataontsika hoe ny base nandesinao nagnapetraka zay président fikambanana moa atsika zany fitateva fara vao niditra tao anatiny fa ny fondateur an'ity mazava loatra fa tompoko lahy président Zafalbert ia izy zany président nagnoragny fitefa dia mbola misy ray aman-dreny maromaro miaraka aminazy mbola hito am'izao fotoana izao zany hoe zavatra nagnamboaranjareo ilay fikambanana zany no mitariky fotsiny atsika fa agnisany nampitranjareo izy tokony misy fitefa isaka ny fokotany misy isaka ny faritany dia misy isaka ny région moa izy am'izao fotoana izao ka nanomboko taminatsika nitondra zany niezaka zany nagnatanteraka zay ka ny fikambanana fitefa zao misy daholo ny faritany enigny eto Madagasikara dia ao koa agnatin'ny région vakinakatra na gaga zao Tsirabe zao fa nisy fitefa koa agny zany hoe miparitaka be zany ka ny faritany-Antsiranana zany eto Madagasikara ka io zany misy fikambanana daholo zany faritany enigny agnisan'ny nampiavaka atsika tao agnatin'ny fitantanana ty zany nametraka zay fitefa zay araka ny voalazany statut nagnorina ny ray aman-drenitsika izy arika zay izy moa efa namboarantsika teo zegny aty ny mpikambagna jiaby zegny miaraka amin'ny président managazavana ataontsika hoe ny ankapobeny teo igny fa eto ny mpikambagna zegny anitantsika ity sady mangataka solotegnan'ny mpikambagna mba hagnazavany antsipiany zay makasika ny programme-ny tsika ny amin'ny 1er mai ho avy izy io ty efa nazavain'ny président io makasika ny ataontsika hoe amin'ny ankapobeny ny fitefa fa izy koa zay ataontsika ny programme antsiprienne ny amin'ity voalohany volagna mai zegny nanaovantsika ny fionambe ny fitefa ny eto Antananarivo zegny Aristide manomboka 9h fisokafan'ny vavaditsika membre jiaby inscrit ary nahazo invitation afaka tonga na mbola tsy inscrit ary satria nitety section district amin'ny voafaritra agnatin'ny fitefa mihitsiny zegny responsable de communication dia nomoaly efa plus ou moins vita fa zegny tsy manakana hoe mbola misy avy ka amin'ny 6 zegny atsika efa afaka mandray olo misy ato araka programme efa mifampizaragna kabary iaragna amin'ny ray aman-dreny maro samihafa dia programme araka an'izay fatao famolavolagna fampandrosoagna jiaby dia tsy alany ialany fiaragna fialagna etaeta satria nofokaina amin'ny tafihavanana zay ataontsika misy bara boisson isan-karazany tsakitsaky isan-karazany sakafo koa zay iarahantsika eto dia araka an'izay programme zay zay maro ny fanakalozagna azo atao ato satria mifanojy amin'ny ray aman-dreny jiaby atsika mpianatra jiaby ato dia araka an'izay programme zay tapany marandraigny fankahitagna amin'ny ray aman-dreny jiaby dia fizaragna diplôme remerciement amin'ny membre satria tsika nagnano opération chirurgicale igny tamin'ny faritany tagny tegna navelombolo dia fizaragna kit scolaire dia aveo ka tombola amin'io koa tsika magnano fisariagna tombola atsika zay azahoantsika bajaj sy zay maro samihafa mba ahafahantsika amin'izay amin'ny tapany hariva amin'izay mifampizara miara misakafo dia miara mifety artiste tsika amin'io sy manampisivitsika ho an'ny mpizatra artiste ho any
Dajilov taxi olo fotsy zay artiste surprise zay avy amin'ny faritany Nantsiranana dia orchestre Martin le Jaguar. Tompony baly io. Koa zany mbola podium aminareo ato zegny afaka magnazava resaka lamigny maro samihafa itodika amin'ny président za. Izy koa ataontsika hoe misy olo izy mbala variana tsy nikentsina beky ino moa ny lanja ny tokony idiriny agnatin'ny fikambanana raiky indrindra moa ny fitefa izy koa koragnitsika ino mazava-dehibe zay président. Ya fitefa mahiarantsika fikambanana teraka faritany Nantsirana dia atsika io Antananarivo ka mazava loatra atsika olombelogno matetiky fifagnampihagna zava-dehibe maha olombelogno na amin'ny hatsaragna na amin'ny aratsiagna ka ilaigny zay fikambanana zay firaisankina agnatin'ny fikambanana dia magnampy zavatra be dabe io na indrindra ny mpianatra toanagna satria fiarahamonigny eo anatin'ny fikambanana zegny zavatra tsara ka misariky mpiara-mikambagna jiaby indrindra mpiray-fiaviagna avy amin'ny faritany Nantsiranana zay mbola tsy agnatin'ny fikambanana fitefa tongava aza misalasala fa antsika jiaby izy tio fikambanana tsy magnavaka ary izy ma le slogan hoe Antsiranana tsara izy ya ka zay ngambany. D'accord. Ni ataontsika hoe izy koa misy ny tsara fatra mahakasiky ny lamigny maro samihafa amin'ny rendez-vous tsika ny amin'ny premier mai atsika mezana izy 9h fahatongavan'ny Besinimaro à 12h kabaro maro samihafa misy sécurité maro samihafa koa amin'ny point jiaby na amin'ny fidirana hoe na agnatiny ato mba afahantsika mifety tsara dia mizotra mifagnamezana plasy toerana ny tsiraikaraiky ny membre tsiraikaraiky agnatiny ato sy ivelany ary. Izy moa zay efa nambarany présidentsika teo mikasika ny toerana zegny ny fixe anaovantsika izy efa nazavany adresse maro samihafa fa tsika mahita zay place président ino ataontsika hoe ny vinanasa ny projet ny raha zegny ny kasaitsika ho ataony atao fitefany amin'ny fotoagna azy io ty indrindra ny amin'ny ty taogno ty ny amin'ny taogno ty zany iarahantsika malala moa zao mandalo fotoan-tsarotro zany faritantsika agny indrindra eo amin'ilay resaka la vanille dia le social zany le mahazatra atsika mbola ho tohizina ihany eo amin'ny fanatsaragna fandraisan'ny fikambanana anjara amin'ny fiarovana tontolo iainagna tsy maintsy mbola tohizantsika io ambolo kakazo bebe kokoa atsika fa iarahantsika malala miovaova be le toetrandra dia eo amin'ny fandidina fao be le nataon'ny fitefa isan-taona raha zato zany tamin'ny taona lasa dia eritreritry zany agnana roanjato amin'ity taona ty ya dia karaha zay koa zany ny fizarana kit scolaire isaka ny district dia atsika tokoa hoe nagnano eo amin'ny zatozato ihany zakan'ny fikambanana isan-taona dia iezagna zany amin'ny taona ty mety atratragna amin'ny roanjato koa zany fizarana kit scolaire isaka district dia eo moa ny fanohanana reo mpianatra zanakatsika zandrintsika dia iezagna tranatrano zany amin'izay ampelatahana misy eo amin'ny fikambanana fa iaraha malala ma fikambanana tsy dia misy tady vola fa ny fagnampiagna avy amin'ny mpiara-mikambagna rehetrarehetra zany indesigna mampandroso ilay fikambanana sy afagna miatriky zay asa sosialy zay ny ataontsika hoe teboko tsara fantatra zegny ny zarainy président antsika teo igny izay fa amarabaragna atsika sao dia mbola misy teboko tsara fantatra ihany koa amafy aty zay za ma tsy volagna raha nefa koa za karaha ty volagna raha koa satria tagny karaha nisy kagnandetatata Facebook zay karaha finanagna e boko tony hany koa volagny satike eto nolo fitefa manankory sa beky mikasiky resaka fitondrasagna hanigny izy igny moa agnisan'ny tegna itsanganako eto amin'ny fagnazavagna mahakasiky izy igny agnisan'ny vaovao tsara zegny tsy mitondra zegny tegna tsy mitondra atsika fa magnano karaha atsika isan-taogno igny tonga avagny atsika magnano le fitafy amin'ny maha atsikatsika dikan'zegny zegny tsy pique-nique eky zegny le izy fa tegna fitrahofambe fitrahofambe dikan'zegny afa am'le erkan'le mahazatra atsika isan-taogno zegny misy ny nofokena amin'ny tapiavanana misy ny vary misy ny ro mbola afitsampiako ekambiny ake famaro loatra président amaragnizy amizay atsika eto efa magnano fisaoragna nareo ato amin'ny fitefa zegny any vahiny teto amin'ny point carré kambany afatra président ho an'olo jiaby zegny any mizaha atsika indrindra mahakasika an'ity ataontsika hoe fihaonambe tony fitefany amin'ny voalohany volagna ka misy ho avy zao président ya izy ma le novolagniny tompona andraikitry tao amin'ny logistique to hoe atsika zao zany fa tsy pique-nique tsony zany ny raha tokony ataontsika ty fa miverigna am'le mahazatra satria noho le toerana zany niova zany le programme ka atsika mialana an-trano zany
vognona andeha hiatrika zay assemblée générale zay sy hiatriky ny ambiansy fataontsika isan-taona ka miangava atsika zany ho tonga maro ary tsy hoadinitsika fa fikambanana izy tia ny adidy zay talifatsika eo amin'ny fikambanana zegny zany tokony ho atsaroantsika mandrakariva fa matetiky faritanatsiranana rehefa agnatin'ny assemblée générale salam zao aombagna amin'ny folo zany tsy maintsy maty azo antoko zany isaka ny 1er mai ka io zany mbola azo antoko zany amin'ny 1er mai ho avy zao a farany ela omby folo ho antsika ato a dia raha zegny tsy ary mahampy atsika fa noho ny fiaragnantsika ato zany mahampy fô le raha ka dikan'izay zany tongava maro ary mamariky ny mahafiaragna ny fiaragna zay mahazo be mihinagna be zay mahazo hely mahazo hely fa izay zany le fiaragnantsika agnivon'ny fikambanana fitefa ka magnasa atsika jiaby ho tonga maro fa io fotoana raiky zany mampiavaka atsika amin'ny fikambanana maro samihafa ny 1er mai zay 1er mai naorony filoham-pagnorona azy dia mba hitsofantsika jiaby zany ka ny faritanatsiranana tsy ankanavaka dia magnantegna zany ny tompon'andraikitra rythme solotegna isaka district izy koa anao zany mbola tsy nahazo fanasagna dia dieny zao zany magnatogna tompon'andraikitry na président district io a na président section eto Antananarivo io a dia afahanao zany mangala renseignement fa zahoanao zay invitation zay dia magnano raha tsy mora izy koa mbola tsy tonga agny le invitation a mbola miezaka ihany zany magnatitra izany fa mbola tsy tonga aminao fa raha ohatra hoe mbola tegna tsy tonga izy da atsovy le tompon'andraikitra isaka district fa manakambara amin'ny fomba fagnamezana zay invitation zay zanatsika no avy amin'ny fitefa isanatsika président zay fitefa zay isan'ny tarika atsika nampizahatsika ty toerana atika dia amin'ny kamisy ho avy zio ty no fotoagna atsika agnaty izay fetobe ny fitefa izay artiste maro samihafa dadilao vo avy eo ingatako solo fotsy ho avy eo Martin Lejaguara sy artiste surprise maro be zay gneno avy am'izay fotoagna izay ka dia isoranareo jiaby raha karaha zegny ke atsika précaré omby araiky nitsika dia tonga va maro atsika jiaby merci beaucoup président misotra ho atsika jiaby tonga jiaby hoany kamisy ho avy zio ka merci. Merci.